Tonga amin'ny fotoana ny fanomezana isika tompoko lahy sy tompoko vavy dia ny fampalam-baovao faharoa ny fahitalavitry ma-TV manatitra ny araba ary manasanao avy hatrany anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Fa hiditra avy hatrany kosa raha isika ao anatin'ny lafim-baovao ara-politika mahakasika indrindra ny raharaha Cst Raharaha ireo parlementaire CST dia mitsipaka ny fiantsona sy anaovana fanadihadiana an'ity CST ity fiantsina no andikany ireo parlementaire ny fihetsika izay atao amin'ny praiminisitra lefitra teo aloha Tehindrazanarivelo izay. Voantso atao fanadihadiana ny CST Tehindrazanarivelo nahazo fiantsona alaina ambavany eny Bromaleo tena miady amin'ny kolikoly na ny bianco eny Ambohiboy ity parlementaire ity. Ny daty ny fahavalon'ny volana febroary lasa teo no nahazo ny fiampetsona azy ho eny Ambohiboy ity parlementaire ity izay efa praiminisitra lefitra misahana amin'ny fahasalamana nandritra ny tetezamita. Laza fa tsy mankasitraka io fisian'ny fiantsona io ny parlementaire namany ary laza fa fiantsina atao azy ireo ary famerana kolaka ny fanaovana fanadihadiana parlementaire momba ny raharaha mafana eto amin'ny firenena izao. Président Tehindrazanarivelo zany dia membre ny groupe parlementaire ny GPCI zany no président. Izy ity fa tsy garder les acquis fa garder les alains. Miangaviany amin'ny Alain Andremseza, nandalo amin'ny Alain Ramarson, amin'ny Alain Tehindrazana indray izy io. Ary zavatra mahagaga atao amin'ny groupe parlementaire koa foana no misy ny zavatra indrisy anefa diso fietsika ny fanjakana raha vao hikasika CST anao ka tsy manaja procédure dia tsy mandeferana izy zay satria tamin'ny tandalana ny tanindrazantsika miray ina ny CST indrindra averiko foana zay ary tsy menatra mihitsy mamerina azy amin'ny revalorisation ny valeur ny institution io. Raha zahay mpanao lalàna no mahita tsy fanajana lalàna no hipetrapotsiny amin'izao dia tsisy ilana anareo institution reo. Ahoana ny ka ny Alain Tehindrazanarivelo raha resaka maha vice praiminisitra azy ny dossier nanenjehana azy naninona moa zany tsy navoaka hatramin'izay ka hatramin'izao naninona efa mitsangana ny commission d'enquête parlementaire avy ao amin'ny CST zay ndray vao enjehina nga Alain Ramarson enjehina nga Alain Tehindrazanarivelo le asan'ny commission d'enquête mihitsy moa zany sakanana ankolaka sa tena misy zavatra tsy nety tokotra nataon'izy ireo ary naninona raha navoaka taloloha fa tsy amin'ny vanim-potoana zay efa idiratsika ary amin'ny kiondalana hamitana le tetezamita aty indray tsika vao lasa hifanenjika. Araka ny fanazavana dia efa nampahafantarina izao fiantsona ka nambavan'ny professeur Alain Tehindrazanarivelo izao filohan'ny filakevitra ambony tetezamita ny général Solsodolan. Raha fanazavana hatrany dia nisy ny taratasy fangatahana fampiatoana ity fampiantsona parlementaire ity mety alefa eny amin'ny bianco.